aminareo ane ry havana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andriamanitra iray iorena ny fiangonana tokana. Andriamanitra iray iorena ny fiangonana tokana. Zany indray ry havako no misongadina mofinainantsika anio atao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina toko 4 ny andininy voalohany hatramin'ny 10. Andriamanitra iray iorena ny fiangonana tokana. Eo anatrehany fizarazaran'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany dia nanoratra ny apôstôly Paoly fa tsy misy antony izay tokony hampizarazara ny fiangonana mihitsy, satria Andriamanitra iray no iorenan'ny fiangonana tokana. Azavaina eo fa iray ihany Andriamanitra. Lay Andriamanitra izay ambara dia lay Andriamanitra tokana miray telo. Andriamanitra telo izay iray koa isika dia samy voatanisa eto hoe iray ny fanahy, iray ny tompo ary iray Andriamanitra. Andriamanitra fanahy lay iorenan'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ao anatin'ny fiangonana. Lay Andriamanitra tompo na azontsika atao koa hoe Andriamanitra zanaka lay nidina avy tany an-danitra ary niakatra ho any an-danitra indray. Iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, ka dia tonga hampiraitam-po ao amin'Andriamanitra ny mino rehetra. Tsy misy hafa fa toy ny fianakaviana iray ny mpino rehetra ao amin'Andriamanitra. Tena miombona feno ny Andriamanitra ny fiangonana, Andriamanitra tokana, fa miasa amin'ny fomba maro tsy takatry ny saina. Andriamanitra tokana fa miseho amin'ny persona anankitelo, Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Zany Andriamanitra tokana izany no iorenan'ny fiangonana tokana raha teo ihany koa. Ambara arak'izany fa toetra fototry ny fiangonana, toetra fototry ny mahafiangonana ny mahatokana azy. Tokana ny fiangonana satria tokan'Andriamanitra. Iray ihany Andriamanitra izay nanorina ny fiangonana, izay tompon'ny fiangonana, izay lohan'ny fiangonana sy tompon'ny fahefana rehetra ao amin'ny fiangonana. Iray ihany ny fiangonana, ka ny fombany, ny finoany, ny fotom-pampianarany, ny fotom-pinoany dia iray ihany avokoa. Zany no itenenan'ny soratra masina eto hoe iray ny tena, iray ny fanahy, dia toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Miorina ao amin'Andriamanitra tokana izany ny mahiray ny fiangonana. Ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy dia maro, fa tsy midika akory izany fa ho voazarazara ny fanomezam-pahasoavana ny fiangonana. Ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy dia entina fotsiny ihany hanehoana ny asan'ny fanahy ao anatin'ny fiangonana, fa tsy manambara ny fahasamihafan'ny fiangonana akory. Ny fiangonana dia makatahaka an'ilay Andriamanina izay na dia miasa amin'ny fomba maro samihafa aza dia mijanona ho Andriamanitra tokana ihany. Dia tahaka izany ihany koa ny fiangonana. Fiangonana izay endrika sy tenan'i Kristy ety an-tany dia tokony azona mandrakariva
izany mahatokana azy izany. Tokony hoeverin'ny fiangonana ny asam-piombonana, ny finoana tokana, ny amin'ny fampianarana tokana, ny amin'ny izay fotomponoana tokana mifototra ao amin'ilay Andriamanitra tokana. Mampahery antsika fiangonana ry havako hikendry sy hitandro mandrakariva izany firaisan'ny fiangonana izany. Efa nanao fanekenana izany ny diakona, ny mpitandrina, efa nanaiky ny mpandray fanasan'ny tompo anaja ny hevitra tapaky ny maro izay maky ny firaisam-piangonana rahateo. Mampahery antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo hiaina izany mahatokana ny fiangonana izany, tokana ny fiangonana ka iombonana ny asany rehetra, tokana ny FJKM ka iombonana ny fiangonana ny asany FJKM rehetra manerana izao tontolo izao. Ary tokana ny fiangonana ka iombonana ny fiangonana ny asan'ny fiangonana manontolo ao anatin'ny fitandremana, ao anatin'ny fiangonana iray, dia asan'ny fiangonana manontolo fa tsy hanehoana fisaratsarana. Hibanjina an'Andriamanitra lay iray mandrakariva isika ry havako, lay loharano fanomezam-pahasoavana rehetra, manome antsika ny fahatsarana rehetra. Eo n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay masina sy mandrakizay, Andriamanitra ray tsy miova tokoa ianao, lay tompon'ny fiangonana, nanorina ny fiangonana hatramin'ny voalohany. Ao aminao no iorena ny rafitra rehetra, ka dia indray mitodika aminao, manankina ny fampianaran'ny fiangonana, manankina ny fotomponon'ny fiangonana, ny asan'ny fiangonana rehetra aminao Andriamanitra. Ifonanay aminao izay rehetra mety ho endrika fizarazarana, fitsitokotokona, fa taio tsy hizarazara intsony ny fiangonanao, fa aneo mandrakariva ny firaisanao amin'ny fanahy masina izay mampiray anay ho tena iray. Taio Tompo izao herinandro vaovao diavinay izao, taio ny asa mandrarahany tsiraray avy, entinay ambavaka manokana, ireo izay voafatotry ny valanaretina Covid-19, ireo izay marary, ireo izay mitsabo, ireo izay mifanerasera, ireo izay ao anatin'izany valanaretina izany, entinay eo anatrehanao. Tompo, arovy ny firenenay, arovy ny mponina rehetra ho aminy, arovy ny kristianina rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.